isika rehetra sarobidy loatra tokoa ny teninao Andriamanitra satria haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Mankalazo zao fa 520 taona nitoby izao zahay famonjena fanavotana ny fikendrenao Andriamanitra ho anay. Ary zany indrindra ny antony teny fikasana zay nataonao amin'ny mpanota dia ny anana ny famonjena sy fanavotana. Alahady zao lahateny zao Andriamanitra ny fanahy masina nazava amin'ny mpianatra mba hanananay fahalalana sy fiorena mponona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabatsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy tafahoana amin'izao fankalazana ny tsingerin-taona fa 520 nitoby lehibe akaramalazo zao. Ity no lahateny faharoa zay anjarantsika mitondra ny lohahevitra hoe ny fanatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fireneny. Makasitraka ny komity izay nanolotra anjara ahafahana mizary zany fahalalana avy amin'Andriamanitra zany. Miverimberina matetika eto amin'ny fanevantsika ny hoe izao Jehova ny mpamonjy anao ary ilay maherin'ny Jakoba no mpanavitra anao. Rehefa resahantsika ny amin'ny atao hoe teny fikasana dia tsy natao an'ny olona voavonjy fa natao amin'ny mpanota ny atao hoe teny fikasana. Raha mandinikitsika ny tantaram-pamonjena dia tao aorianan'ny fahalavona Andriamanitra ny nanao teny fikasana voalohany. 3:15 zao amin'ny Genesis zany. Noho izany ny teny fikasana tsy natao ny olona efa voavonjy fa natao amin'ny mpanota. Rehefa diniantsika ny amin'ny hoe ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fireneny dia mametraka fanontaniana be dia be isika tahaka ny hoe ahoana zany atao hoe fahatanterahany teny fikasana. Mety hipetraka izany fanontaniana izany anatin'ny saitsika. Mety hipetraka hoe ahoana ny fomba natanteran'Andriamanitra ny teny fikasana ho an'ny fireneny. Mety hipetraka izany fanontaniana izany. Mety hipetraka koa ny fanontaniana hoe inona moa ny teny fikasana. Mety hipetraka daholo zany rehetra zany. Mety mbola hapetraka reo koa azany hoe iza moa ny fireneny. Satria tsy miteny hoe ho an'ny firenena izy fa tsy tia amin'ny mazava hoe fireneny. Mety hipetraka daholo zany rehetra zany. Noho zany misandrahaka sy mivelatra be ny lohahevitra zay anjarantsika. Satria ny lahateny dia tena ataontsika hoe fampianarana hanovozantsika fahalalana. Ka mety misy zavatra maromaro sarosarotra ho ianarana. Satria hianatra ianao atao hoe inona ny foazana amin'ny telo maraina raha tsy hianatra. Sasany azo hoe fa atory afaka kelikely eo fa hitako satria vizaka. Tena vizaka anie. Amin'ny telo maraina dia kojokotso ianao mbola matory efa misy mijodigodina be. Dia aiza matory aloha fa ty vetivety ihany. Ie. Amin'izay hoe lahateny misandrahaka loatra izay dia andao hitrandrahantsika amin'ny fomba anankiroa no hitrandrahantsika nyity lahateny ity. Ny fomba voalohany misy fomba fandaharana lahateny anankiray antsoina hoe didactique homilétical na fanazavana sy fampianarana reo lohahevim-bavety ao amin'ny lahateny ary mampiaty zany mba hananana fahalalana sy fotomponina. Ny faharoa moa mahazatra antsika dia ny lahateny historical satria firenena ny resahantsika dia mety misy tantara tsara ho fantatsika mahakasika an'izany. Rehefa hoe teny fikasana ny resahana, raha io tena io lohahevitra anjarantsika io dia lohahevitra mitady fiankinana io, lohahevitra tsy mahaleo tena io, lohahevitra tsy mahazaka tena io, raha tsy misy zavatra iankinana. Ka raha miresaka hoe fahatanterahany teny fikasana sika dia tsy hivoaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Indrindra mahakasika n'izao taonjobily zao satria raha miboky mahakasika ny taonjobily dia ny Jeremia sy ny Isaia hitako akaiky indrindra. Ka ny tenin'Andriamanitra anakinantsika ny lahateny sy hitrandrahantsika azy dia ny Jeremia 7:20 ka hatramin'ny 7:20.
io ateny fikasana ny lazain'Andriamanitra manodididina ny taona 750 ka tamin'ny 450 talohan'i Jesosy Kristy zany. Rehefa aveo ampifamatorontsika amin'ny Isaia 7 na trito Isaia 4:15 ka hatramin'ny 4:20. Io dia fahatanterahany teny fikasana zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Jeremia raha teo ihany. Telo no hitrandrahantsika n'izao loha hevitra zao. Ny voalohany dia andeha ho jerevantsika aloha no hoe inona daholy ireo loha hevim-bavety ao anatin'izao lahateny zao zay mila fanazavana, mba ho fantatsika hoe inona daholy reo. Faharoa, ho jerevantsika ny hoe ahoana ny endrika isehoany fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny firenena. Ary amin'ny farany, matombo resaka firenena isika, dia tsy hipetrapetraka ny Jerosalema any tsika satria zavatra efa vita zany. Fa ho jerevantsika ato amin'ny farany hoe inona no hamantarana fahatanteran'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika malagasy ny atao hoe teny fikasana. Io no hitrandrahantsika ny lafiny historikaly izay any amin'ny farany. Fa raha lava loatra moa dia mety hoe vidy bokinareo dia anareo mamaky azy. Raha tsy tratratsika, fa raha tratratsika izahantsika atao ihany satria 40 minitra tsika raha lava indrindra. Inona avy ireo loha hevim-bavety mila fanazavana eto amin'ny lahateny? Raha mandinika ny tenitsika dia hoe ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny firenena. Raha mamaky an'io lahateny maimaika tsika dia mahita mpanoritra nitsika ny fahatanterahany ny teny fikasany ny firenena faritana. Ny mpanoritra ny zany eto na ny artikla dia manosika atsika hitrandraka ny loha hevim-bavety izay faritana, satria ny mpanoritra ny mamaritra sy manazava amintsika fa tsy zava-baovao no hitrandrahantsika fa zavatra efa fantatsika. Ka raha miteny izy hoe ny fahatanterahany, ny teny fikasana, ny firenena, dia te hanosika atsika hoe trandrao ireo loha hevim-bavety anankitelo ireo. Kanefa na hitrandraka azy ny mpanoritra ny rehefa mamaky tsika izay nanao gramera malagasy, tsy fitenenina malagasy, dia mahafantatra tsara fa ny mpanoritra ny dia manondro zavatra tokana na manondro zavatra efa noresahana teo aloha. Dikan'izay raha iresaka tsika dia zavatra tsy vaovao amintsika zany ny fanazavana ny loha hevitra izay anjarantsika satria efa voaresaka tao amin'ny soratra masina zany. Ndao ary hotrandrahantsika ireo loha hevitra anankitelo izay resahan'ny soratra masina eo. Ny voalohany, andao resahantsika aloha ny amin'ny atao hoe inona moa zany atao hoe fahatanterahana. Tsy hivoaka tsika fa ny Jeremia no ho resahantsika. Mikavy atsika tsy maikamaikana akombona amin'ny Baiboly satria rehefa vita ny toby akombonareo ihany io rehefa tonga any an-trano fa tsy vakianareo tsony. Dia araroty izy rehefa misokatra mbola aty amin'ny toby. Rehefa tonga any samy asa, samy anao inona dia mipirina any izy fa rehefa eto aloha dia vakio. Andao jerentsika ny Jeremia 7:20. Raha sitrakareo dia nareo no hamaky azy. Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 vakio amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tanterahiko ninona ozy ny teny tsara io le fahatanterahana. Rehefa alaina ny teny fototra no hoe fahatanterahana kiomy, nareo tsy mihevitra an'izany ho atononiko ihany, avy amin'ny mahatohateny hoe komy, mitsangana, mijoro, manorona, manamafy, mampisy zavatra iray. Ka raha miteny zany tsika hoe fahatanterahana dia midika ho fanorenana, fanamafisana, fitazonana, fampijorona ary fampisina zavatra anankiray hitranga. Mazava ny teny soratra masina fa Andriamanitra manatanteraka azy satria ny loha hevitsika hoe fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Noho izany raha Andriamanitra manatanteraka amin'ny teny fikasana zany dia izy no mampitsangana, mampijoro, manorona
ary manamafy sy mahapisy izany fahatanterahana teny fikasana zany. Io ny voalohany, zany hoe fananganana zany, fampijoroana, fampisina n'ilay teny ho tanteraka dia Andriamanitra no manatanteraka azy. Ny faharoa no hoe teny fikasana. Ho antsika rehetra izay mamaky Baiboly, indray mandeha ihany raha mamaky ny testamenta taloha tsika mahita soratra hoe teny fikasana. Zay aza tsy ananatin'ny avotoa atao fahery amin'ny titra kely ery hoe ny teny fikasan'Andriamanitra ary amin'ny soramandry. Fa tsy misy mihitsy ao amin'ny testamenta taloha ahitanao hoe aiza misy an'izany soratra hoe teny fikasana. Fa raha ny testamenta vaovao kosa dia manana izy hoe apangelia, io no teny fikasana, miverimberina betsaka, Hebreo, Asan'ny Apôstôly, Romanina, Matio, misy be dia be any. Kanefa testamenta taloha no hitrandrahantsika azy. No zany raha hitrandraka ny hoe teny fikasana ao amin'ny testamenta taloha isika dia misy voambolana 8 hitrandrahana azy. Fa ny 4 ihany resahantsika mba tsy ho lava ny lahatenitsika. Ny voalohany, raha mamaky ny Jeremia 7:20 tsika, averintsika kely indray mandeha any an-tsaina hoe ho tanterahako ozy ninona. Raha namaky nareo teo teny tsara. Io teny tsara io raha mandingitsika davara. Ary raha mamaky ny dekalogy tsika na ny didy 10, tsika manao hoe didy 10, fa raha vakitsika ny taon'ny tendrombohitra Sinay dia adevariny manao teny 10 no ao. Fa tsy nisy ny teny mihitsy tao hoe didy 10, fa io davara io no miasany any amin'ny tendrombohitra Sinay na ny tendrombohitra Horeba raha teo zany. No zany lay teny eto no tenenina fa teny fikasana. Iza no anatanteraka an'ilay teny? Jehova Andriamanitra. Noho izany ny teny fikasana zany dia an'Andriamanitra. Zay mahatonga azy hoe teny fikasan'Andriamanitra, possessive, teny fikasan'Andriamanitra, an'Andriamanitra zany. Fa tsy an'olombelona. Izy ny loharano, izy ny fotorana. Ka raha vao miresaka teny fikasana zany tsika dia tsy atsika zany fa an'Andriamanitra. Ny faharoa, rehefa vakiana Genesis tsy ho vakitsika daholo, Genesis 15, ny Samuel faharoa. Mbanao aho sy hitahanao aho, fianao sy ny taranako ao no omeko retany rehetrarehetra, ka ho toviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Ho toviko ny fianianana. Io fianianana io ilay teny fikasana. Andriamanitra ny anina izy fa andova ny taranak'i Abrahama. Olovay ny taranak'i Abrahama ny teny. No zany raha manao definition zany tsika inona ny teny fikasana, telo zay ny fantatritsika. Teny n'Andriamanitra ho tanterahana, ny fanaka n'Andriamanitra ho tanterahana, ary ny fiainan'Andriamanitra ho tanterahana. Reo telo tsy misaraka, fa rehefa miteny Andriamanitra manao fanekena izy, ary mianina izy fa ho tanterahana zany. Zany no atao hoe teny fikasana. Ary ny farany dia ny teny Hebreo hoe chesed, fitiavana mahatoky, famindram-po, fahatokiana amin'ny fanekena. Ny fanekena dia tsy mifototra amin'ny olona ho isika fa mifototra amin'Andriamanitra. No zany ny fanekena ataon'Andriamanitra dia fahasoavana avy aminy zany. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ka raha izy no manao fanekena tsy ny hatsaran'ny Israely, ny Israely rehefa noty vao mipita amin'ny ranomasina fotsiny azy. Raha ianao zao ve no hoe hitanao hoe sarahan'Andriamanitra ny ranomasina dia mbola sahanota ihany ve ianao? Nefa efa hitanao zao hoe sarahany ranomasina, levona tao daholo ny fahavalo. Marina raha zany tsy samanota tsony ako fa hita amin'ny maso iny. Zay nge mampanotanota atsika indraindray mbola tsy nahita maso e. Kanefa nahita maso aza tsy sambatra kokoa noho isika. Satria tsika tsy mahita fa tonga dia manaiky. Fa reny mahita zay vao mino. Zay ny tsy mitovy amintsika hoe tsy misy an'izany hoe mitory tsy misy pirofo zahay. Fa le tsy misy pirofo mihitsy no inono. Fa raha misy pirofo eo fa tsy izy tsony. Any sasany hoe raha tsy misy pirofo tsino zay, tsy finoana zany. Fa experience, traikefa zany. No zany dia Andriamanitra no manatanteraka amin'ny fanekena noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony ho an'ny zanak'Israely. Io ny famaritana voalohany. Ho resahantsika kely vetivety ny amin'ny hoe resahantsika teo ny fahatanterahana, resahantsika teo ny fanekena, zao resahantsika indray ny amin'ny atao hoe fireneny.
raha mijery ny testameta talohatsika dia roa no voambolana ampiasaina hitarafana amin'ny atao hoe firenena. Ny anankiray dia ny hoe koy firenena, ohatrany hoe firenena malagasy, firenena frantsay, ilay firenena maha-firenena azy ao anatin'ny vonim-pirenena koy io. Ohatran'izany ny Israely amin'ny maha-firenena Israely azy. Ny anankiray ny hoe amin'ny olona na vahoaka ao anatin'ny firenena. Rehefa miresaka ny amin'ny atao hoe teny fikasan'Andriamanitra dia tsy miresaka ilay koy izy, ilay firenena maha-firenena Israely azy, fa miresaka ny amin'ilay atao hoe amin'ny maha-vahoaka an'Andriamanitra ny Israely. Ka rehefa miresaka hoe amin'ny isika dia miresaka ny amin'ny fifidianana izany. Andron'Andriamanitra ilay fifidianana ilay vahoaka ny tao anatin'ny firenena. Betsaka ny olona teto ambonin'ny tany hatrany amin'ny Abrahama fa naninona ny vahoaka ny Israely no ny fidian'Andriamanitra ilay amin'ny ihany. Tao anatin'io rehefa manatanteraka tsy amin'ny maha-firenena ny firenena azy no hatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana fa amin'ny maha-olom-bofidin'Andriamanitra azy. Dikan'izay raha natanteraka teny fikasan'Andriamanitra tsy amin'ny maha-firenena malagasy azy fa amin'ny maha-olom-bofidy azy ao anatin'ilay firenena. Sady mety resaka individu no mety miresaka olona rehetra izany. Noho izany raha fitiantsika io voalohany io ny fanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana, izy mampijoro, izy miazona, izy mampisy ny teny fikasana no ny teny izay nolazainy teo amin'ny fanekena ka nanaova amin'ny fianianana no ny fahasoavany manokana izay ny fidianany zanak'Israely. Izay ny voalohany. Idirantsika ny faharoa. Ahoana ny endrika isehoan'ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny firenena. Ara-pratika araka ny resantsika teo dia fanarenana sy fampijoroana ny olony no atao hoe fahatanterahany teny fikasana amin'ny fotoana izay tenana an'Andriamanitra azy. Izany hoe ny fahatanterahana izany dia fotoanan'Andriamanitra ny fahatanterahany teny fikasana. Fotoanan'Andriamanitra. An'Andriamanitra io, kairosiny io, fotoanany io, anazy io, anazy reriana. Ahoana no endrika isehoany izany teny fikasana izany? Jeremia 7:20-10 efatra no isehoany ny fahatanterahany teny fikasana raha io Jeremia anjarantsika io. Ny voalohany, raha ny vakitsika teo ny 9:1 fa mbola vakitsika eo manaraka, dia fanamafisana ny teny izay nolazainy. Izany hoe Andriamanitra rehefa miteny dia tsy adinony fa amafisiny izany. Inona no namafisiny? Amerina ny fireneny avy any amin'ny fahababoana izy. Naminany izy hoe nareo dia ho babo 70 taona amin'ny Babilôna. Fa tonga teo amin'ny Jeremia izy nilaza fa ho averiko ianareo satria efa nitenena hoe 70 taona nareo izy noany dia averina nareo rehefa afaka 70 taona. Mafy be anie izany zavatra taon'Andriamanitra izany zareo. Olony nofidiny ataka ny hoe zanany. Nareo hoe mananjanaka zao dia hoe dia alefako babo any a Roma ianao. Iza ny ray aman-dreny ianao an'izany? Nefa eto Andriamanitra zanany no ny anianany fa ho alefa no babo 70 taona dia ho averiny ray. Mafy be izany zany atao hoe teny fikasan'Andriamanitra izany. Misy tena mangataka Andriamanitra mba hanaovy teny fikasana. Aiza mangatangataka an'izany? Marina. Alo dia ozy dia miandry lanitra fotsiny avaizanaovanaovana an'izany. Fa sarotra izany. Ka tia nanaovany 70 taona babo any aloha. Vitanao izany? Ianao raha apetraka 4 andro eto isaky ny amin'ny telo maraina amin'ny fo, vitanao izany? Fa ny sasany rehefa zavatra Andriamanitra tanterahany teny fikasana. Mangano teny fikasan'Andriamanitra io ihany fa lalana mandra-pahatonga any ka averinareo moramora. Lalana 12 andro mialatra ao Egypta tonga any Kanana 12 andro nefa 4 taona nanaovany azy. 70 taona vita ao anatin'ny onzoro 70 taona nanaovana azy. Nono le teny fikasana. Tsy resantsika moa izany ho an'ny pastoranareo manontany fa maninona izany dia asa ivaliany. Zay no izy. Ny voalohany dia hoe tsy adinony fa amafisiny ka na 70 taona aza tany tsy adinon'Andriamanitra io. Fa tanterahany foana. Amin'ny teny rehetra izay nolazainy Jehovahandriamanitra taminao, tamintsika, tamin'ny fireneny tsy adinon'Andriamanitra. Aiza adinontsika izany? Fa rehefa miteny izy
dia tanterahana. Raha izy zao miteny amin'izao 5:20 zao Jehova mamonjy anao lay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao, tsy mivadika izany. Fa rehefa Jesosy koa no miteny hoe hiverina amin'ny hery sy ny voninahitra, dia tena miverina any io. Fa sao dia ozinareo ela be izy zany, fa izy nefa ninina fa hoavy ny ray dia tena hoavy. Fa nangatahantsika aminy mba rehefa avy eo anao dia tongava amizay mba samy entsika miara-miakatra. Fa rehefa lafenandafo ny onena nefa zavatra mandray lasany, fa alao dia mbola eto aloha dia efa samy raha zay no angatahanareo dia mba miaraka indray tsika. Fa raha le hoe zavatra ray azafady, fa raha zay tsika mety hiaraka ihany. Voalohany amafisiny io zany tsy adino. Io ny eo amin'ny 10:10. Faharoa, fahatanterahany teny fikasana dia hoe fanambarana na fampiariariny ny fikendreny. Fa koa ny 10:20 eo amin'le 9:20 teo. Amin'izay mora tadidinareo tonga ny an-trano. 10:20 amin'ny toko 7:20. Ao aira olona zany to mikopakopaka fotsiny nga dia mafana loatra. Toko 7:20 10:20. Ao ary rehefa mahita vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Sora toko. Inona ny fikendren'Andriamanitra ao amin'ny teny fikasana fahatanterahana? Fiadanana. Tadio zany. Fanekempiadanana. Hoavy mamirapiratra, misy hoavy mamirapiratra. Andriamanitra manatanteraka amin'ny fikasana dia manome fiadanana, manome hoavy mamirapiratra. Ny fahatelo, ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra dia famerenana ny fanetrehany hoe Jehovah Andriamanitra manatrika ny olona. Vakio ny 10:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakio maimaika fa maikirafintsika tena mafana. Toko 7:20 10:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina vetivety io amin'ny anaran'i Jesosy. Hitatsika ao vavaka, fitadiavana an'Andriamanitra, fahitana an'Andriamanitra, fanompona an'Andriamanitra, zany no hitatsika ao. Rehefa hoe Andriamanitra manatrika ny olona, io no tena ngeza indrindra. Ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fanompona, ao anatin'ny zavatra rehetra tahaka an'izany fitadiavana an'Andriamanitra. Dia zao rehefa mbola tsy mitody damosina aminao Andriamanitra dia manatrika izy. Ny analana ho azy dia mihaino vavaka Andriamanitra. Fa ny Israely anie tabataba nangataka fa tsy nenon'Andriamanitra. Nanao abandon ny Israely Andriamanitra tahaka ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Abandon angeny nataon'Andriamanitra. Niantsoantso Jesosy hoe ray eo, raha sitraka ao izy dia manino. Niantso ihany Jesosy, nahoana dia eli la masabaka ny ray eo, nahoana dia nafoy ahy ianao. Nitodika ave Andriamanitra, niodina izy, tsy nijereny izy, abandon nataon'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy manao an'izany Andriamanitra, fa raha mbola hoe hiantso ahy ianareo dia heno anareo, hanompo ahy ianareo, hitady ahy ianareo dia hita. Zany ny atao hoe Andriamanitra manatrika, ka ny hoe Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasana, manatrika anao izy. Ary angatao amin'Andriamanitra ao amin'ny tokantranonao ao. Mangalatra kely antsika mitory teny fa tsy manino. Rehefa amin'ny tokantranonao ao, angatao hoe Andriamanitra manatrehanao ato amin'ity tokantranoko ity. Fa misy tokantrano tsy atrehan'Andriamanitra. Marina izany teneniko anareo zany. Tsy atrehan'Andriamanitra, tsy henon'Andriamanitra ny vavakany. Na manompo azy formalisme na conformisme fotsiny. Dia tsy manatrika Andriamanitra. No zany hoe Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasana. Dia ianao raha mivavaka endrony, ianao raha mitady dia ahita azy. Zava-dehibe ane zany, zava-dehibe zany. Fa be dehibe ny tokantrano, tsy atrehan'Andriamanitra ny tokantrano. Ary io mampalahelo indrindra. Ohatrina vola laninao tonga eto, nefa maty antoka ianao raha tsy atrehan'Andriamanitra ny ankonanao. Fa tsy vitsy ny olona tratran'izany. Satria nahoana? Formalista izy. Hoe endrika ivelany ihany no anompony an'Andriamanitra. Sange teo le zako tamin'ny jobily tao zay akaty mbola nanao jobily tamin'ny fiangonana anankiray teneniko anareo zany.
tena taitra tamin'izany ianao motorony ana ny farany ambany vohatra any dia vaky ary ny moto ianao ve eritreritra hoe vaky ny moto miakatra amin'ny fiakarana iny manosika efa akaikikaiky ny fiangonana reny misy olona betsaka mijery fotsiny ianao manosika fa ahoana rangaty fiarahamoniny ity dia iny nisy rangahy anankiray nandalo ny lanjangaty ahoana raha mise izy hoe fa vonjery tsy mahalala zany eny tompo salama vaky rangaty io izy ny nanampy ateo nandra-pahavita ny zavatra rehetra niakatra hitory teny amin'izay fa le olona nandalo adaholo ny tao am-piangonana taitra rangahy ty rehefa avy fa rehefa nandeha mifanasany tompo saika sila ny mofo momeko fa tena tesa naona fa ngaty fivavahany ty ana-piangonana fa pratikana any amin'ny fiarahamonina tsy marina ve zany teneniko anareo zany nandalo ny mpanoran-danala nandalo ny mpisorony fa niditra kosa le samaritana anankiray dia nameny feriny izy ka mibata ary ny lanja azy fa be dehibe nareo reo tsy mahalala an'izany fa hoe mivavaka dia nitenanao ihany azafady fa tsy izy zany fa tena eo ampitorintena tena nitsatoka ny foko raha mba fantatro reo matsy fa zany mitondra ny tenin'Andriamanitra ao dia tsy hanao an'izany reny fa tena narary ny foko ary naranitra tsy isy hidiran'le toritena fa nitifitifitra fotsiny nataoko to marina narary ny foko jôbily resaka ny ana ny famangosana ny natao asa mona nataon'Andriamanitra nahita tamin'izao fa dia na vita moa mifonana tamin'izany aza manao formalisme amin'ny fivavahana fa zany ny sy anatrehan'Andriamanitra atsika izany tsy marina ve zany dia tandremo ary fa iaino zany tonga ny atokantrano any ny farany amin'io fahatanterahana teny fikasan'Andriamanitra io dia famerenana ny firenena amin'ny laoniny tanteraka fa kio ny 5:4 5:4 amin'ny Jeremia teo reo mahita itsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy okzay tsy haiko na misy eko lasarina lakary dia tsy haintsony le zavatra tsy maninona fa hofitinitsika ny hoe Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasana dia Andriamanitra mameriny amin'nony ny firenena angonika anareo atambatra Andriamanitra tadio tsara fa tana amin'ny Genesis 1:20 isika inona no hitantsika amin'ny Genesis 1:20 fa ninona no hitantsika tao fikororoana fanaparitahana no hitanareo tao zany hoe ny olona anankiray nitambatra ny olona rehetra dia nanao tilikambo nanao le zigoraty lehibe dia naparitaka Andriamanitra fa fahatanterahany teny fikasana fampimbonan'Andriamanitra nireo naparitahan'ireo averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny firenena ny atao hoe firenena miverina amin'ny laoniny dia tafangony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra io zany no tokony nouvel ordre mondial zany hoe misy fahefanatokana eo ambanina fahefanatokana dia tokony fahefan'Andriamanitra tsy fahefana satanika zany tokony miverina zany misy nouvel ordre mondial ihany eo fa tokony fahefan'Andriamanitra amin'ny manjaka dia soroto dia veritry fa tsy zavatra kely zany ndao arytsika hiazakazaka kely vetivety hijery ny tena mahalahateny lahateny fa mbola lafo ny semantika ny resantsika teo fa ny tena mahalahateny lanyteny makoa dia ny syntaxe vetivety kely ny anaovantsika an'io ny resantsika ny lafo ny semantika nanazavintsika ny voateny nanazavintsika ny voambolana fa zao tsika amaraparana ka hiditra ny atao hoe lafo ny syntaxe rehefa miresaka syntaxe tsika dia fitrandrahana ny firafitry ny teny ao anatina fehezanteny mba hamoaka fahalalana na fahaizana zay ny syntaxe ary rehefa manao lahateny anao dia roa ihany ny trandrahanao azy lafo ny syntaxe dia lafo ny semantika efa nataontsika teo raha jerentsika ny Jeremia 5:20 zay anjarantsika dia imbalo miverina ny hoe ao na izao na koa
ataony teny anglisy hoe ay. Raha mamakytsika de hitatsika miverimberina be dehibe ao hoe zany no ataony eo ary antso ay anareo ary hitady ay anareo ary ho hitanareo aho verimberina eo imbalo rehefa ny beasesa ny jerentsika ny beasesa ny biblika hebraika sy tutokartansa zany hoe ny baiboly amin'ny akapobeny ny teny fototra amin'ny akapobeny raha ny fa raha teny gasy teny anglisy io tsy hita fa raha ny amin'ny teny fototra de imbalo miverina io dia rehefa vakitsika koa ny matoateny mo ina moa amin'ny teny frantsay ny matoateny verbe io amin'ny teny frantsay rehefa jerentsika amin'ny matoateny teny hebreo manko tsika malagasy ny tokony mahay teny hebreo indrindra eto ambonin'ny tany ny antony tsy haiko na amin'ny troisième na amin'ny firème manao an'le hevitraradrafitra le fitodiky ny fehezanteny be dehibe ny mpampianatra ato fa ny hebreo de tena ny azy rehefa mitanisa matoateny de tena io hevitraradrafitra io hoe mitodika amin'ny mpanao mitodika amin'ny atao mitodika amin'ny mpampanao ohatra zany tena io ka raha vao jerevanao zany ty matoateny ty matoateny akamaroany matoateny amin'ty anjaratsika ty dia ifil tanisany amin'ny ifil tsy maninona fa azavaiko ihany ifil perfect no anazavaina azy azavaiko vetivety ny atao hoe ifil de fampanaovanjavatra fisian-javatra fanatanterahana fanaovana zavatra iray hitranga maneo ilay mampisy ny asa na ny zavatra tranga papanao zany izy amin'ny teny gasy ny fil papanao zany hoe mampanao zavatra mampisy zavatra noho zany ny mahatanteraka sy mampisy ny fahatanterahany fanekena zany raha io de Andriamanitra ale verimberenina le imbalo hoe izao de maneo fa izy manatanteraka azy lay fahaterahany teny fikasana zany no zava-dehibe lay mpanatanteraka sy mpanao azy fa tsy le teny fikasana tanteraka zany hoe raha tianao tanteraka ny teny fikasana akiraray jerenao hoe iza no nahatanteraka azy zay ny lehibe indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra io tsy ny zanak'Israely mody ny zava-dehibe avana amin'ny fahababony fa inona zava-dehibe tsy maintsy fantatra hoe iza ny napody azy tsy anao voavonjy ny ngezabe fa inona zava-dehibe le namonjy anao tsy maintsy fantarinao efa naninona ny tonga eto tsy maintsy iny ny fantatrao zay natao ifil pampanao noho zany tsy ny zanak'Israely no mahatanteraka eto fa misy mahatanteraka azy de Andriamanitra izy no sujet izy no azon manatanteraka azy ny aho iza nko manondro an'Andriamanitra ho mpanao sy manampisy ary mahatanteraka zany teny fikasana zany perfect mianatra ihany tsika aloha so misy anao pasteur manko rehefa anina de fa mahay an'izany fa zany ny fanadina de fa afaka nareo ny perfect ny hebreo koa rehefa mitanisa grammaire de izy tsy mitanisa fotoana tsy important aminy zany fa ny toetra ny asa de anakiroa ihany ny asa telo moa zany fa roa ny tena malaza ny fahatelo ny participe lay maneho ny endrika kehitriny fa roa ny tena malaza ny perfect sy ny imperfect ny perfect de asa efa tanteraka ny imperfect de asa tsy mbola tanteraka ny zavatra mahagaga rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra itsika rehefa vakinao ny teny gasy sy ny teny anglisy de ohatrany hoe hoavy raha mamaky zao tsika tena hoe vakina mihitsy ary iantso ianareo ary hitady ianareo ary ho hitanareo akehitriny ve zany sa hoavy nareo no antanina aloha hoavy zany zay no hitanareo ary ny anglisy ko rehefa vakinao ny version ohatra hoe King James version I will tsy akehitriny mihitsy zany fa hoavy zay moa tsy anina frantsay de tsy namaky ny teny frantsay fa teny anglisy I will hoavy ferenanao am'izay ny beasesa hoe ina ny lazay ny beasesa ato de teny fototra io teny hebreo fa perfect no itenenany any zany hoe zavatra efa tanteraka de sahirana am'izay nao mandika nahoana ato amin'ny fitanisana amin'ny matoateny zavatra efa tanteraka kanefa rehefa ambara zavatra hoavy io mahandriamanitra azy io mahandriamanitra azy lazaina tony efa vita ny zavatra mbola tsy vita
zay mandriamanitra azika azo antoka tanteraka ny fahatanteran'andriamanitra azy azo adika hoe efa nitanterahako ny teny tsara satria tsy maintsy ho tanterahako zany sarotra be ny zany ny faharoa azo antoka tanteraka ny fanatanteran'andriamanitra ny teny fikasany zany hoe andriamanitra any amin'ny hoavy raha miteny de efa tanteraka zany raha miteny anao izy androany fa hamonjy anao hanavitra anao tsy rapito zay fa zao zay nareo namarina zany teneniko anareo zany zao mifanirin'ilay lehilahy jolahy teo amin'ny azo fijalia maninona ozy tsarovy hoavy zany sakehitriny hoavy zany mbola rapitso ny eritreretan'le jolahy zany fa ahoana ho jesosy anio mafy be zany anaovan'andriamanitra azy zany no zany raha andriamanitra no miteny de tsy maintsy tanterahany zany io no antsoina hoe prophétique perfect scolara no miteny zany prophétique perfect faminaniana asa efa tanteraka amin'ny hoavy ahoana mifandikana zany fa sany mandikan'izany any an-tsainy ihany ary iny teneniko anareo fa nen'andriamanitra tsy misy futur zany fa izy rehefa miteny eno raha izy miteny hoe hoavy efa ao any izy ao anatinareo fa so de mbola iandry azy hoe ay zary zany trompetry zany fa raha izy miteny hoe hoavy tam'zany efa ao izy andao hitsambikinana aloha fa so tsy vita any aloha dinganina de mavegavy anareo fa misy STP lanaka n'ity boky ty manko mbola le izy mbola tsy nataoko nefa fa nalainy zareo le boky hoe ay taty le boky ozy de efa momeko azy any de anynareo no mijery azy fa ohatra mibe resaka ihany tsika androany fa aloha no zay tena zava-dehibe no jerevantsika misy zavatra anakiraiky io nanahitra rehefa nanao an'ity lahateny ty de misy mpampitoy aho vavy ary tsy hitanao koa zany amin'ny teny gasy fa miverimberina be ny hoe ary ao amin'ny Jeremia io zao no hitanareo ao ary ho tanterahako ary antso ary hitady ary ho ampidiko zany no hitanareo fa rehefa teny gasy io de soloany faingifaingy fotsiny fa ary be dehibe no hitanareo vavy miverimberina inona ny asany mpampitoy mampitoy ny asany mampitoy hevitra mampifandroy hevitra mampifamaty hevitra ka raha atao ara-teolojia zany ny mpampitoy miverimberina de mampifandray ireo asan'andriamanitra zany hoe mampifandray ireo fomba fanatanteran'andriamanitra ny teny fikasany tsy misaraka fa mitoy ny fanatanterana asan'andriamanitra eo amin'ny fanatanterana ny teny fikasany tsy tapaka ny asany fa mitoy hatramin'ny farany ho aniza le anaovany azy ho an'ny fireneny le amo fireneny anazy le fireneny anazy le olony ny leto na ny mpampiaky teny diganigantsika mpampiaky teny to ho an'ny to amin'ny teny anglisy de amin'ny teny hébreu ho an'ny amin'ny teny malagasy io mpampiaky teny na préposition io de tiako omena anarana hoe mpampiaky teny rojo mpampiaky teny rojo zany hoe mampifandrojo na mampifandray ny mpanome sy mipandray andriamanitra manatanteraka ny teny fikasany izy mipamome mpanatanteraka ary mipandray teny fireneny ho an'ny zany hoe omeny an'le izy ka rehefa fezina zany de zao ao amin'ny fanatanterana ny teny fikasany de mampijoro manarina mampisy andriamanitra izy no sujet izy no agent izy mpanao sy mampanao ny fanatanterana ny teny fikasana ifily zany ka natao amin'ny fomba hoavy azy nanambarany azy ay perfective de tsy maintsy tanteraka zany perfective satria mahatoky amin'ny fanekeny izy ary miazona amin'ny fianianana no fahasoavana tsy mijanona ho fahatanterahana fa asehoany amin'ny mpampitoy fa mitoy sy miasa mandrakariva izy amin'ny lalany zany ary zany no zany manamafy izy fa mitoy ny asany tsy tapaka ny asany fa ataony ho an'ny fireneny zany amin'ny alalan'ny mpampiaky teny no zany rojo mampifamatotra hoe iantso ivavaka anompo ampidina mifamatotra tsy misaraka zany fa rehefa ampidiny de no mivavaka rehefa ampidiny de mahita azy reo rehetrarehetra reo farany inona ary no amatarana fa
tanterahan'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika malagasy ny teny fikasana. Ny mpampitoy ary dia mamitenentsika teo hoe tsy mijanona any Andriamanitra fa mitoy ny asa. Roa no hitarafan'izany, ara-tantara sy ara-paminanina. Rehefa miresaka hoe ara-tantaritsika dia anankiroa ny resahako, ny anankiray vanim-potoana kristianina. Vanim-potoana kristianina tamin'ny fiatombohan'ny taona 1920. Ny anankiray vanim-potoana ny fanjanahantany. Tamin'ny vanim-potoana kristianina dia efa nandray an'izany filazantsara zany ty malagasy ty. Tany Afrika Atsimo ny Norvégianina, tsy haiko 12 taona ny toriteny sy nampianatra fa olona anankiray vita batisa. Ka zay aloha za tsy miteny hoe tsy izy le Afrika Atsimo, tsy anjarantsika izany fa n'Andriamanitra. Fa vao tonga teto Madagasikara, tsy haiko 1866 ny Norvégianina, firy ny vita batisa, firy ny tonga pasteur. Zany ve tsy aperitreritra anareo tena firenena hafa mihitsy ty Madagasikara ty. Ndao jerevantsika indray no hoe vanim-potoana amin'ny fanjanahantany. Vanim-potoana amin'ny fanjanahantany zany 20 taona, 14 15 taona teo tsika ny voazanaka. Fa amin'izao vanim-potoana zao moa tsy fantako hoe tena afaka ve tsika. Fenao raha manao tourné any ambanivohitra any, mahita sinoa, mahita karana, mahita frantsay, dia ny anazy milamina be ny zavatra ataony any. Fenao raha vao midimiditra eo tonga dia mahita ianao. Hoe tena zany ve tsika? So dia mbola any amin'ny 1960 zany. Tsy resaka an'izany tsika fa manahirana. Ahoana ary nalalantsika fa firenena nanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana Madagasikara. Te am'tany anareo tamin'ny taona firy ny tonga fiarovana frantsay Madagasikara. Tantara manko ny resantsika, tamin'ny taona firy izy ny tonga fiarovana frantsay. Be mpampianatra be ato e. Septambra 5 no tonga fiarovana frantsay Madagasikara. Ary ny taona 9 dia tonga zanatany frantsay izy. Inona mouvement etsika teo natao malagasy? Nitsangana ny fikambanana iny. Mena lamba. Dia niady tamin'ny frantsay tamin'ny alalan'ny odi-gasy. Nitifitra ny frantsay dia izy hoe rano. Tao dia mivadika rano mibaly. Azonareo zany. Fa naharesy ny frantsay sa tsy naharesy? Tsy naharesy. Dia ampitodika antsika hoe hoana ny vitanan'Andriamanitra amin'ny firenena. Nanangana personnalité charismatique Andriamanitra. Iza natsangana tamin'ny 5 14 oktobra. Darainy Solambo. Ny frantsay, ny gasy miezaka ho afaka eo ambany frantsay. Andriamanitra tsy nirarahana zany fa nanangana olona anankiray izy. Nanangana olona izy, darainy Solambo. Nisy réveil zany hoe tsy le fanjanahantany ny problème n'Andriamanitra fa tsika vao zanaky ny devoly sy ny asany ary ny fahafatesana. Noho izany nisy mouvement voalohany teo nanangana olon'Andriamanitra. Tsy nanafaka ny olona tao amin'ny fanjanahantany fa nanafaka azy tamin'ny fanangetsahany devoly. Io no ahafantaranao efa maninona mouvement frantsay no mitranga kanefa mpaminany no atsangan'Andriamanitra. Raha izay mba hisintomana saitsika fa tena misy eto. Faharoa 7 inona ny zavanitranga teto Madagasikara. Nareo manko rehefa notaniana hoe histoiran'ny la France, hainareo zany. Agriculture ny États-Unis, hainareo zany. Zay saka tsy nafaka baka satria zanga hipetraka ny États-Unis ko niany ny anarako. Nina raha leto Madagasikara. Inona ny zavanisy tamin'ny 7 maladindesina anetsika zany. Maty avery ny fiangonana rangahatira zany mihitsy. Sao zavanisy tao. Ny zavanisy tao dia nisy fetsiketsehana lehibe nationalisme ny tarihany zany Ralaimongo tao Antananarivo. Nangataka ny anafaka ny malagasy tamin'ny fanadevozan'ny frantsay. Nangataka tamin'ny 7 io. Ny anon'Andriamanitra ve zay? Nanangana inona indray Andriamanitra? Nangana mpaminany. Iza ny natsangany teo? Andriamanitra zanaky ny fifoazana ve raha olona tsy mahay an'izany e? Neny ravelon-janahary. Aza dimy reny lahy hotsika 7 nietsika ny Zaralaimogo. Fa izy nanangana ny neny ravelon-janahary. Fa maninona?
eto nytinana tanterana ny teny fikasana ndo hijerindray tsika inona zavanisy tamin'ny taona 770 sy 770 inona zavanisy teto Madagasikara nareo to ary loso de sinoa tia rehefa mamarantsika sakarana Andriamanitra soa de nipetraka ay zary tsika reto mariny inona zavanisy tam'izany zavanisy tam'izany resin'ny firenena allemand ny frantsay de nisy fikomina tao nytarihan'ny atsona hoe nazisme de nisy frantsay anankiray Marshal Philippe Pétain nahazo ny fanjakana de atao Vichy no mipetrahany io tamin'ny Frantsa de natsona hoe gouvernement tamin'ny Vichy io de lasa tsika zana tamin'ny frantsay fa tonga de lasa nanaraka an'io gouvernement Vichy io teto Madagasikara azadintsika zany natahotra ny anglisy natahotra mafy ny anglisy hoe rasana ty mbola eo amperatana ny Vichy io gouvernement Vichy de lasa ny allemand sy ny japonais ty Madagasikara ty ary resy ny anglisy tonga de nitafian'ny anglisy le gouvernement Vichy teto Madagasikara de ravana natsona hoe Free France ny voambolana nentina tamin'izany ravana de meny any Charles de Gaulle amin'ny fitondrana teto Madagasikara tamin'izany ady lehibe faharoa io savorivoratra an'izany teto Madagasikara fa Andriamanitra tsy nijeran'izany fa izy indray natsangana raika amin'ny 770 eto sika zao mamaneny lava de anao venevitra fa isaky misy mouvement politique de Andriamanitra manao réveil spirituel de mieritreritra anao fa tsy anatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana eto fa ngahatsangatsanga amin'ny fotsiny reny farany inona nitranga tamin'ny tabatava 770 inona nitanareo tao mouvement io MDRM azadino zany raha makabaka nareo afaka décolonisation manko any an'lesinareo décolonisation zany na hainareo MDRM inona zavanitranga tao reto manangana ny MDRM mitsangana natsanga ny frantsay ko padesme système aloloha so misy frantsay eto ka manahirana padesme parti de déshérité de Madagasikara zay nga mampahalavana azy natsanga ny frantsay io napedinina samy malagasy firy maty tao raha tadidinareo tamin'izany 5 alina ny gasy maty sadinonareo zany fa voarakitra amin'ny tantara ary tiavo ny tanindrazantsika fa tsy moramora ny nahafaty an'ireo ray aman-drenitsika reo fa misy tsy tia ny tanindrazana amidiny azy farasalamiko vo mitodika amina 5 alina maty no fitiavana fa raha tsy maty an'ireo zany tsy fatako tsonona inona ny fiafarahantsika teto e de inona ny zavatra nitranga nanangana mpaminany ray Andriamanitra izy indray natsangan'Andriamanitra ty tatatora-koto zandry taizy io tamin'ny faharenena nahoana reo olona ngeza be ray aman-dreny anaky telo reo natsangan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ho tanterahany eto ny teny fikasana miasa izy mbola manohy ny asa izy farany ara-tantara za moa vao mempiandry an'ity maly ariva hoe ty pasteur mba avakio kely any ozy izy fa ianao ozy izy ampianatra rapitso de mivakiko ty boky ty de misy fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ato nitatsika ao de hoe ireo teny fikasana lehibe nambaran'i Jesosy tamin'ny mamaneny lava momba amin'ny Madagasikara tsy tongatonga ho azy zany rehetrarehetra zany amaky kely vetivetsika aty amin'ny pejy fahaenina de hoy izy tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy isa 1:9 resaka mivantana nataon'i Jesosy io izy io momba reo sambo sy miaramila manodidina amin'ny Madagasikara misy zavatra boribory tombobaolina fa lehibe eo afovoany ary misy zavatra boribory tombobaolina miaramila amin'ny tanabasy koa anefa eo akaiky mienahena fotsiny eny amin'ny ranomasina izy ireo tsy mahavita na inona na inona amin'ny herintsita masiny nandresena azy tsy misy mahita zany fa hery afa-tsy Andriamanitra de dingantsika inona ary ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fanjakam-pisorona sy ny firenena masina men'Andriamanitra mamaneny lava ty de ozy ho tonga firenena malaza eran-tany Madagasikara amin'ny mahafirenena mivavaka azy ary Madagasikara de tonga foibe ny fitorena filasan'ny tsara maneran-tany iainga veto Madagasikara ny fahazavana ka hipakatra any amin'ny farany tany
izy pastora sy mpiandry ary kristianina maro irahana hitovy filazantsara manerana ny firenena samihafa. Nahoana moa tsy eto natanteran'Andriamanitra ny teny fikasana eto ary andanao makany velany fa nga misy an'izany synodana Eropa zany raha tsy tsika ihany no manana an'izany ary ny folohan'izany dia eto Madagasikara le fiangonana izy any Eropa fa avaiza mainga mpitoro teny avy eto Madagasikara fa tanterahany teny fikasana zany. Tsy marina ve zany tenenina aminareo zany? No zany zanaky ny teny fikasantsika. Manao ahoana nefa ny zanaky ny teny fikasana amin'izao? Miazona ny teny fikasana ve? Fa Andriamanitra miazona an'izany. Fa manao ahoana ny zanaky ny teny fikasana? Fa ny firenentsika dia firenena anatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana. Zalo betsaka ihany le mitrangatranga ty afara fa ny anareo efatra ireo dia fampia. Ao Dadaray Solambo, ao Neny Ravelony Sanahary, ao Mamaneny Lava, ao Datora Kotsandry. Areo dia fampia fa tsama makimaky be dia be ko reo azy efa ilatsota didika. Fa mahasosy ty mbola mitaditady neneneny sy mama samihafa ty. Dadadada overa anareo dia miteny anareo ampy reo, taovy ampy reo aleo. Marina fa nanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasantsika. Ivavakintsika tompoko. Misaotra Andriamanitra fa tsy tany Jota ihany nanatanteranao ny teny fikasana. Satria namarinonao tao amin'ny bokin'i Isaia 3 fa ho angoninao ny firenena rehetra, ny jentilisa rehetra ka hitangorony eo aminao lo afaka amin'ny voninahitra anao. Anisan'izany ny firenena malagasy. Fa avak'izay ho an'ny firenena i Andriamanitra. Fa mieritreritra izay fa mahantra satria tsy mahatakatra fa zanaky ny teny fikasana ny firenena sy ny olona ho aminy. Hany ka mieritreritra izay fa mahantra noho ny firenena rehetra. Fa raha takatray fa ao anatin'ny fizahan-toetra mba hanakaranay fa zanaky ny teny fikasana izay dia mandalo reny zavatra rehetra reny. Ary tsy ho afaka mihitsy izay raha tsy mahafantatra anao ilay papanao sy mpanatanteraka ny teny fikasana. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Mitaia. Azony ny teninao ary tanterao fa ianao dia tsy miova ho matsy an'io ary mandrakizay fa izay miova. Indraindray izay tsy mahatoky, indraindray izay tsy mino, indraindray izay voafitaka sy voafandrika amin'ny zavatra maro samihafa. Dia mahatoky anao izay Andriamanitra. Fa rehefa zanaky ny teny fikasana ny firenenay dia manana fiainana izay mba ho tanteraka ny teny fandeva fa hamono sy hanavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy.